Ia dia fifaliana ho andray no miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ao anatin'ity vidéo fa 5 tsika zao a. Ia dia amin'ity an'ity a dia afaka kely ny fandaharantsika satria hisy karazana interview kely a na karazana fanadihadiana kely a na fijoroana vavolombelona ihany koa ny tena marina e. Fijoroana vavolombelona na vehivavy anankiray na anavavy anankiray zay nentin' Jesosy a nitsidika ny elo. Dia izy io a tany amin'ny klinika anankiray hôpitaly na klinika anankiray a tao anatina coma, zany hoe ao anatin'ilay nijanona tampoka ny fitempon'ny fony a. Dia napahitan'i Jesosy a ny lanitra sy ny elo izy. J'ai pris cet autobus, je n'imaginais pas que c'était le dernier jour de ma vie. Je veux dire que je n'imaginais pas que j'allais avoir un accident ce jour-là. Chaque jour, je prenais le bus pour aller à l'université où je faisais mes activités habituelles. Je suivais mes cours, je participais aux travaux pratiques et puis je rentrais chez moi. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis partie, j'ai pris le bus et j'ai dit à cet homme, le conducteur, d'arrêter au coin de la rue. Les bus en Colombie ont 2 portes, une à l'avant et l'autre à l'arrière. Je me suis dirigée vers l'arrière et j'ai appuyé sur le bouton près de la porte, une petite sonnette sur laquelle on appuie pour signaler au chauffeur que l'on veut descendre à l'arrêt suivant. Donc, j'ai appuyé sur cette sonnette. Je pensais qu'il avait vu que j'étais en train de descendre à l'arrière, mais en fait, il ne m'avait pas vu. Il a tourné le volant d'un coup sec vers la gauche parce que le feu était orange. Il aurait dû s'arrêter, mais il ne le voulait pas. Il voulait passer au feu orange. Donc, il est passé à l'orange. Et à ce moment-là, la porte s'est ouverte et la force centrifuge m'a projeté dehors, sur la route. Je suis tombée sur la chaussée. Et à ce moment, quand je suis tombée, je ne me suis rendu compte de rien. La seule chose dont j'ai eu conscience, c'est qu'une voix féminine a dit « Il l'a tué ». Elle a dit « Il l'a tué » et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je me demandais « Qu'est-ce qui se passe ?» Et instantanément, je suis sortie de mon corps et j'ai pu voir la foule rassemblée au-dessus de moi, autour de moi et une mare de sang sous ma tête. Il y avait vraiment beaucoup de sang parce que je m'étais ouvert le crâne. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'élever, comme si je flottais hors de mon corps. Et je voyais tout le monde de là où j'étais, là-haut. Je voyais les gens, les maisons, les toits des maisons. Et je suis passée au travers des nuages en un instant. Je suis allée au-delà des nuages et j'ai quitté la Terre. Et comme je quittais la Terre, je l'ai vue, ainsi que les autres planètes. J'ai vu Jupiter, Saturne, j'ai vu Mars. En fait, j'ai vu l'univers tout entier. Ça a été un choc incroyable parce que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Mais ce que je ressentais était agréable. Je ne ressentais rien de déplaisant. En fait, je me sentais bien. J'avais l'impression que mon esprit flottait et je ne sentais plus la pesanteur de ma chair. C'est assez difficile à exprimer, mais c'est ce que l'on ressent quand on est hors de son corps. En un instant, j'ai vu l'univers tout entier, mais cela s'est déroulé en une fraction de seconde, et aussitôt, je me suis dirigée vers un tunnel. Dans ce tunnel, il n'y avait pas de lumière. Il était dans l'obscurité totale. Exactement comme si l'on entrait dans une grotte. C'était une grotte entièrement noire. Je ne pouvais même pas voir les paumes de mes mains. Je ne voyais pas mon corps. Et j'ai compris que j'étais en train de passer dans une autre dimension, quelque chose dont je n'avais jamais fait l'expérience. Et je me suis demandé, suis-je encore vivante ou bien suis-je morte? Alors j'ai essayé de toucher la paume de ma main, et mes doigts sont littéralement passés à travers. On aurait dit que ma main était transparente, et mes doigts ressortaient de l'autre côté. J'ai réalisé que je n'avais plus de chair, que je ne pouvais plus toucher mon corps. J'ai pensé, est-ce que je suis morte? Qu'est-ce qui m'arrive? À ce moment-là, j'ai senti une présence, des voix derrière moi
qui ont commencé à se moquer de moi, à rire de moi et à me lancer des méchancetés. Elles disaient « Tu es mauvaise, tu es une vraie peste et tu as mérité d'être ici. » Alors j'ai dit « Qui êtes-vous » Mais elles ne m'ont pas répondu. Elles se contentaient de rire « Ha, ha, ha » et elles continuaient à se moquer de moi encore et encore, tout en se rapprochant de plus en plus. J'essayais de m'éloigner de cette présence parce que j'avais vraiment peur, car c'était une présence et des voix qui faisaient penser à des monstres. Et le problème, c'est que tandis qu'ils tentaient de s'approcher davantage, j'ai essayé de les contourner par la droite et je me suis cognée contre un mur. Alors j'ai couru droit devant moi, puis vers la gauche, mais je me suis cognée contre un autre mur. C'est là que j'ai réalisé que je me trouvais dans un tunnel. Au fond du tunnel, derrière moi, j'ai vu un feu, ou plutôt, j'ai senti la chaleur d'un feu. J'ai senti la chaleur des flammes. Et j'ai entendu des cris comme si des gens étaient en train de se faire torturer. C'était comme si on torturait des gens, et moi j'entendais ces cris et je me sentais vraiment terrifiée. Je ne savais pas où j'étais. Alors j'ai demandé « Où suis-je » Et les voix m'ont dit « Tu ne le sais pas ?» J'ai répliqué « Non, je l'ignore. » Et l'on m'a répondu « Tu es aux portes de l'enfer. » Quand ils m'ont dit cela, j'étais complètement sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai dit « Je ne peux pas être aux portes de l'enfer. Je suis une bonne personne et je ne peux pas être morte. » Et ils m'ont dit « Si, tu es morte et tu vas rester dans cet endroit pour toujours. Tu n'as plus de vie sous aucune forme. La seule forme d'existence qui t'attend, c'est de rester ici à tout jamais, pour l'éternité. Et tu seras torturé sans relâche. Nous allons te torturer sans arrêt. » Alors j'ai dit « Comment ça vous allez me torturer? Je ne comprends pas. » Alors ces présences m'ont attrapé et tiré par les bras, et ils ont commencé à m'arracher la peau. Ils avaient des ongles qui étaient en fait de longues griffes, et ils ont commencé à me griffer tout le bras, sur chaque bras. Ils étaient en train de m'écorcher vive. J'ai éprouvé une douleur terrible, car lorsqu'on est mort, on ressent les choses plus intensément encore que lorsqu'on était vivant. Les sens sont plus affûtés. Les sensations sont décuplées. On ressent beaucoup plus la douleur physique, ainsi que les odeurs. Les odeurs sont plus fortes. Les odeurs que je sentais étaient horribles. Ces présences sentaient la mort. Elles avaient une odeur de rat mort. C'était une odeur horrible. Et j'avais conscience de me trouver dans un endroit vraiment affreux, vraiment horrible. Et je leur disais « Laissez-moi, je vous en prie, libérez-moi » Mais ils ne voulaient pas me libérer. Alors, je me suis souvenue d'une seule chose, parce que je suis une personne catholique. J'allais à la messe et je pensais que c'était bien. Être catholique pour moi, c'était ce qu'il y avait de mieux. C'est la foi dans laquelle ma famille a grandi, et moi, j'ai grandi dans une famille catholique. J'allais chaque jour à l'église et j'assistais à la messe le dimanche. Mais je n'étudiais pas la Bible. Je ne la lisais pas vraiment. Je me contentais d'écouter la messe et de lire la partie que le prêtre utilisait pour son sermon. Et c'était tout. Je n'allais pas au-delà, je n'étudiais pas la Bible de manière plus approfondie. Donc, on peut dire que j'étais une catholique qui allait à l'église et qui avait l'air d'être chrétienne. Je veux dire que je n'étais pas vraiment chrétienne. Je ne l'étais que par tradition. J'allais le dimanche à la messe, et voilà. Mais cela s'arrêtait là. Je ne faisais rien de plus. Et ma maison était remplie de statuettes. Il y avait partout des représentations de la Vierge Marie, de Sainte Thérèse, de Saint Martin, le patron des pauvres, de Saint Grégoire, etc. Ma mère, qui est morte malheureusement, eny ary izay indray ary ny fandaharam-potoanantsika androany inoko maromarina fa tena mitondra fahasoavana be lehibe ao anao ny fahafantarana ny marina. Baiboly moa dia milaza mandrakariva amintsika manao hoe hofantatrareo marina ozy izy ary marina no afaka anareo tsy ho andevo.
Aza tezitra amiko ianao na mila ady amiko raha manambara ny fahamarinana aminao satria tena zava-misy marina no ambara aminao ary zany zava-misy marina zany ambadiky ny tontolo izay iainantsika ity de tena mi-existe réel, tsy zavatra hoe anganonganona science fiction no ambara amintsika ka hoe andany andro amin'ny zava-poantsika fa tena zava-marina ary tena tsy maintsy ho hita ny masony nofontsika indray androany raha ohatra ka tsy manana an' Jesosy tsika ho tompy sy mpamonjy ny tenantsika manokana. Eto am-pamaranana dia tiako ny manome andinin-tsoratra masina vitsivitsy ho anao mba ahafahanao mandalina sy mandinika mahakasika ny amin'ny izany antsoina hoe elo mirehitra afo izany. Misy andininy vitsivitsy atao amin'ny baiboly ato araka ny hitantsika ao amin'ny bokin'ny Deutéronome, manomboka aty amin'ny bokin'ny Nomeria azafady. Nomeria toko faha 12 dia ny andininy faha 13, zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny lainy mba amin'ny olona rehetra izay anikora ary ny fananany rehetra. De latsaka velona ho any amin'ny elo izy mba amin'izay azy rehetra. Ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana izy. Eto dia mahita tantarantsika any amin'ny tantaran'ny Kora sy Datana ary Abirama. Ny antony nahatonga azy very tany amin'ny elo dia nanao tsinotsinona mpanompon'Andriamanitra na irak'Andriamanitra antsoina hoe Mosesy. Mosesy dia lehilahin'Andriamanitra nahery tamin'ny teny sy nahery tamin'ny asa. Ary niezaka nanohitra ny Mosesy Kora sy Datana ary Abirama. Zany hoe tsy nanaiky ny lamina sy ny rafitra napetraka dia very tany amin'ny elo izy. Tsy izay ihany fa lazain'ny ten'Andriamanitra fa arehitry ny fofinain'Andriamanitra ihany koa ny elo. Zany hoe miamirehitra arehitry ny fahatezeran'Andriamanitra sy ny fofinain'Andriamanitra. Deutéronomia 32:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa arehitry ny afon'ny fahatezerako ka andoro hatrany amin'ny elo ambany indrindra sady andevona ny tany mba amin'ny vokatra ao aminy ary ampirehitra ny fanamban'ny tendrombohitra. Mario tsara hoe arehitry ny afon'ny fahatezerako, fahatezeran'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia fitiavana, ekeko fitiavan'Andriamanitra fa tsara mba vakianao ihany koa ny andininy soratra masina atao amin'ny Salamo 7 dia ny andininy 2:12. Dia zao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsara ny marin'Andriamanitra ary tezitra isan'andro amin'ny ratsy fanahy izy. Dika teny protestanta na dika teny hafa dia hoe tezitra isan'andro amin'ny mpanota Andriamanitra, tezitra isan'andro amin'ny mpanota. Zany hoe ny mpanota moa dia klasen'ny ten'Andriamanitra hoe olombery lavitra an'Andriamanitra. Ny Salamo 7:7 dia milaza ny ten'Andriamanitra hoe fa indro very zay lavitra anao ary inganao zay rehetra mijangajanga ka mahafoy anao. Sorantsika an'Andriamanitra Jesosy rehefa tonga tetỳ ambonin'ny tany amin'ny Luka 7:10, vaovao mafaly nentin' Jesosy. Na dia lavitra an'Andriamanitra aza mpanota, na dia ataontsika hoe klasy ny olombery aza, dia zao Jesosy dia sakaiza mpanota. Tia ny mpanota rehetra Jesosy, tsy mba manavakavaka. Iza n'iza mpanota te hibebaka te hiverina amin'Andriamanitra dia afaka mandray azy soamantsara Jesosy. Zao ny voasoratra manao hoe fa efa tonga ny zanak'olona mba hitady sy hamonjy ny very. Andriamanitra dia lazainy eto amin'ity Deutéronomia 2:13-2:20 tia dia nametraka ny elo any ambany indrindra. Zany hoe ao ambanin'ny tany ao zany rehefa nangady lavaka, niady lavaka 14,4 kilometра midina makany ambanin'ny tany ireo géologue tany Siberia efa hitantsika teo amin'ny vidéo taloha teo aloha zany dia ao ampovoambony ao zany misy antsoina hoe magma.
magma zany hoe vato mitsonika na antsoina hoe coulée de lave, misy magma ao ambany ao, de le izy nefa tsy eo am'le akaikin'le hoe magma, marina fa misy hafanana mivaivay a, hafanana tena mivaivay tena matoa vato mitsonika zany de hafanana mivaivay fa mbola pira lavitra noho izany ny elo, hafanana tena mamay, mandoro ary tena tsy zaka, any ambany indrindra, zay voasoratra eto am'ty Deutéronomia ty. Mosesy moa de lehilahy nifady hanina 700 andro indroa ary nomeny Jehovah'Andriamanitra faminaniana lehibe izy, nanoratra ny bokyny Deutéronomia ary io ny boky farany zay nosoratany ao amin'ny boky antsoina hoe Pentateuque, zany hoe am'teny gasy misy hoe Pentateuque fa am'teny français izy de hoe Pentateuque, zany hoe faminaniana na révélation lehibe a, na atsotsika ihany ko hoe Andriamanitra nivantana mihitsy. Zao izy Andriamanitra miresaka Mosesy de tsy tahaka miresaka mpaminany tsotra fa miresaka misakaizako, zany hoe tsisy miafina Mosesy zany zavatra rehetra ataon'Andriamanitra. De zay zany lamina efa napetrak'Andriamanitra rehefa nahidin'Andriamanitra niala tany an-danitra reo devoly marobe reo, ray apatelon'ny devoly, ray apatelon'ny anjelo moa zareo zany teo aloha e, fa rehefa nikomby tamin'Andriamanitra de nivadika misy vadika ratsy tarehy feno fahalovana, lasa mivadika devoly, dikan'teny hoe devoly de ray nilaingana hoe mpanohitra, de nazeran'Andriamanitra any amin'ny farany ambany indrindra any amin'ny elo, de ny sasany eny amin'ny habakabaka eny a, ny sasany ety ambonin'ny tany. Mazava aminao ngamba zay hoe toerana voahomana ny elo, toerana voahomana ny elo, zany hoe Andriamanitra mihitsy zany nametraka an'io ho any ambany indrindra, any amin'ny farany ambany indrindra any. Marina ry havana amin'ny baiboly, aza mba miady hevitra amin'ny baiboly, atsatsoin'ny olona ankehitriny a ny antsoina hoe elo, ka ataony hoe fasany fiaina tsy hita e, hitanao omeny anarana mahatsatsotsato hafahafa zany, tapohan'ny rano le tena herin'le izy, le tena réalité zany a, lasa mivadika amaivamaivanina ohatrany hoe zavatra tsy de manahoana loatra. Fa zany efa te milaza aminao fa misy karazana maromaro ny anarana fiantsonan'io elo io atao amin'ny baiboly ato a. Ao ny hoe fandoroana lehibe, Jaona Mpaonao Batisa igny koa de nomen'Andriamanitra révélation hanambara amitsika fa ny elo a de antsoina ihany koa hoe fandoroana lehibe. Matthieu 7 de ny andininy fa 12 ny anaran'i Jesosy. Eny an-tana ny fikororoana ary izy hanadio tsara ny ao am-pamolony ka angonina ny vary tritika ho any an-tsofotra, fa ny kofa sy ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Afo tsy mety maty, zany hoe fandoroana lehibe, fandoroana lehibe, afo tsy mety maty. De nambaran'i Jesosy ihany koa Matthieu 7 andiny fa 17 a, lazain'i Jesosy eto indray de hoe fahaverezana, anarana itsoina ny elo daholo zany a, fandoroana lehibe, fahaverezana. Midira mivavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana zay mankany amin'ny fahaverezana ka maro ny miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana zay mankany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Malalaka ny lalana zay mankany amin'ny fahaverezana, anarana anankiray koa iny, fahaverezana. Fa lazainy Jesosy aty amin'ny Matthieu 7:20, raha nananatra amin'ny fariseo tsy nataony fahaverezana na fasana na fiainatsika fa tonga de elo direct mihitsy, elo. Matthieu 7:20 andininy fa 3:30. Ry biby lava taranaky ny mena rano, ataonareo ahoana ny fandositra ny fanameloana ho any amin'ny jiro. Eto zany de tena za rehefa mamaky an'ity tenin'Andriamanitra ity de mampita amin'ny baiboly zareo témoin de Jéhovah fa io a tsy azony soloina. Be deaibe monko le teny ao hoe mivainy hoe fasana, Géhenne zany ny any Palestine no misy an'zany fandoroana fako lehibe, de ny elo koa zany de ampitovian'ny olona am'le afo kely madinidinika aty ambonin'ny tany, Géhenne. Fa ity andiny soratra masina tao amin'ny Matthieu 23:33 ty a de tena tsy novainy mihitsy. Mamaky inona baibolin'ny témoin de Jéhovah
fa tena tsy novany le izy fa tonga de hoe elo mihitsy. Ary zay no tiako ambara aminao a am'ty an'ity a reo karazana anarana iantsoana ny elo a de vitantsika teo moa fa hoe toerana voahomana ny elo. Ka manaraka tsika de jery lafin-javatra hafa ndray a mahakasika an'ity antsoina hoe elo ity. Zay ary fa de samy tahin'Andriamanitra daholo a mazotoa mandinika, mazotoa mianatra ny ten'Andriamanitra fa ao amin'ny fianarantsika ny ten'Andriamanitra fangatantsika amin'ny fanahy masina nometsika fahazavan-tsaina mahatonga antsika ho tonga olo mavonjy. Zay ary fa de manao velomanao indray a amin'ny anaran'i Jesosy. Tahin'Andriamanitra.